Andriamato Rivorakoto Vaofilo national natoko azy vemma ianao ihany koa efa filoha-banjakana tantanantany sy ny firenena tokoa misy ny toetra raha mafampana ao Toliara eo amin'izao fotoana izao mikasika n'ilay raharaha Basy Toliara. Ny andaminy moa milaza fa tsy maintsy hirosoana ilay asa ary dia mampiasa ihany koa ireo média ny ankilany ihany koa etsy andaminy milaza fa tsy mety io fa manimba ny fahasalaman'ny mponina, manimba ny fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy. Lasa mienjandroa ny tady tompoko amin'izao fotoana izao ary hitantsika angamba ireny tranga afara ireny fa ny afara tamin'ny fandefasana bombo mandatsa-dranomasina mihitsy. Inona tompoko no elanelam-panahy azo ambara mahakasika an'izao zava-misy izao mba tsy hisian'ny hoe raha mandrika sanatry ny mivava eo anatrehan'izany fananganana orinasa Basy Toliara zany. Manana tokoa ny firenentsika raha ny rena kibon'ny tany raha tsy laza afa-tsy zay tokony avadika azo avadika io ho arena azahoany be sy ny maro tombontsoa mba hialan'ny firenentsika anatin'izao fahantrano zao. Tsy isika akory ny firenena voalohany manao an'izany itsy ampitatsika eto ohatran'ny Botswana reny zao dia raha azo tarafina izy amin'izao fotoana izao fa anisan'ny firenena afrikana aty amin'ny faritra atsinanana aty raha tsy ny Afrika Ray Manontolo mandroso indrindra ary tao anatin'izay fitrandrana ny rena kibon'ny tany izay ny anisan'ny tena singa fanohitra noentin'ny nampandroso ny firenena nahitrany vahoaka tombontsoa tamberina ho anazy zay mafanjakana fanjakana fa tsy naheno ianao teto Madagasikara hoe misy an'izay fampiresahana zay satria olombelona ny ao fa ny aina tao manjato taona ny olona ao mampatsiahy fotsiny eto hoe efa nandeha tamin'izay nitondra nisy ny olana io tamin'ny Basy Toliara sanjy izy tamin'izany inona ny natao mbola veriko eto efa nitenen'ny secrétaire général ny HVM omaly tamin'ny haino amanjery nidina tany ny ministra maromaro tompon'andraikitra voalohany ny ministra mikarakara ny arena kibon'ny tany sy ireo ministra avy any amin'ny faritra iny nampiony any rehetrarehetra na ny manaiky na tsy manaiky na ny fanjakana hoe inona ary no ataontsika satria ny hevitra aloha ny hevitra fototra dia hoe anisany mba mety ampisandratra ampisy fisandratana Madagasikara ny fitrandrahana ny rena kibon'ny tany aradrariny azahoany rehetrarehetra tombontsoa anatin'izay maromaritra iresan'izay. Iaratsy nefa nga premier ministre amin'izao fotoana izao premier ministre tamin'izany manana ny dossier momba an'izany zany fampiresahana zany fa inona no atao mivazavazany mihitsy io tamin'ny 2024 hoe tsy ekeny io zay zany ny resaka politika masiso miaratsiny amin'ny fitenenana fa raha ny eritreritra zay hevitra fototra zay hoe tokony mba hotrandrahana aradrariny zay aradrarina zay zany manaja ny tontolo iainana manaja n'ireo olona ao anatin'ireo misy fampiresahana io zay vo manapa-kevitra tsy niteny an'izay izy fa may fotsiny izy amin'ny fifidianana satria ireo olon'ireo zay nibahana tamin'izany zay nilaza mihitsy ary le député mbola député amin'izao fotoana izao fa hoe tena extermination mihitsy no ataon'ny fitondrana rajonarymampianina ankehitriny tsy manazava ny inona fa tonga dia milaza fotsiny hoe mety ndray io ahoana moa ny andraisan'ny olona an'izany fanjakana inony zany tamin'ny 2024 izy raha manao dingan-davitsika satria nakatony io tamin'ny 2024 hoe adalan'ny fitondrana teo aloha ny resaka an'io fa tsy misy ilanana io inona zany ny zavatra niova taony elakelan'izay 5 taona zay ka mahatonga anao amin'ny 2024 milaza indray fa tena ilainy io tombotsoany rehetra io nefa ianao avoakan'ny olona andro manalina eo ny fitondrana andrajelana nandahany io inona zany nandavanareo azy fa voavavy ny olana tamin'ny fandavanareo amin'izany ka mahatonga anareo ankehitriny andao indray atao lay izy sa le vola fotsiny tsisy antoka tsy misy fampianona ny olona fa fampiasa-kery ve no atao eto amin'ny firenentsika zany ve ny tena zany ve sisitsika zany ve sisany fifandraisan'ny fanjakana amin'ny vahoaka zay hoentiny dia fampiasa-kery jolandro fedina ve reo nanafika an'izy ave reo olona reo za eto tsy mitsara mampaprojet azy fa le fomba hoentin'ny fitondram-panjakana mihitsy hoe fahatray izy ty herisetra ataonareo ty
raha mba mivadika kely fotsiny ry préfet sy reny gendarme sy ny maramila rehetrarehetra reny mba mipetraka amin'ny toeran'le olona ve dia ngamby reny tonga dia niantso hoe adoro zareo ifampiresaka tsika amin'ny zavatra zay atao. Inona ny apadiso an'izany fa ankehitriny ny zavatra rehetra zay ataonyity fitondram-panjakana ity dia eritreretiny rehefa tsy manaiky ny teniny dia mpanakorotana zany tsy tia fampandrosoana zany ka daroy mialatsina fitenenana io zay manambasy io zay niny hatramin'ny oviny zany 7 mars androany rapitsy ny fety lehibe fahatsiarovana fa tsy fety akory ny alana tamin'izany fomba mampanao zany erisetritra ny oentina mandresy lahatra teto amin'ny fiainatsika dia androany ve anao milaza fa voafidym-bahoaka dia anao erisetra toy izany mety manana ny tsy fahamarinany reo olona mandary eo a mety misy antony ao fa mihinana tsenonao izy maninona dia olona adala daholo ve reo olona milaza hoe tsika anie manana ny ataoko hoe ny sotoavitsika manana an'ireo arena atsika rery manana azy ny azo sy ny ana rehetrarehetra mila fampiresahana kosa zany tsy azo atao anterisetra zany ary zay raha nijalona tamin'ny 2014 tsy nanao an'izany tsy hoe tsy mahalala mety ho tombontsoa azo ny firenena amin'le fitrandrahana fa nandanjalanja satria tsy natao hiady amin'ny vahoaka ny fitondrana. Raha zao tsara misy zao zany no ohatra hoe tena mbola itoy mety anahoana no hoaviny po no toliary ohatra anahirana mety zay ka mendrasan'le mpitondra sanatriavako ny fitenenana satria mampiahialy izy mampiahialy izy mino an'le tompona ndraiky trany ianao dia za moa vera natromaso an'za fa nareo mampitany amin'ny ena manjery raha andeha angataka aneo hevitra ve reo olon'ireo inona ka nitsenonao azy ankadyreo izy dia aloha izy hiteny ao hoe aloha izy mba hiteny ny heviny fa tsy tonga dia tsy mahazo ianareo zay foana matsy le manahirana dia tsy nahazo lalana nareo ka andrena ndraiky ny OMC io OMC io foana ny resahany eran'ity Madagasikara ity malatsiny amin'ny nga préfet ny Tuléar za manaja amin'ny fitondram-panjakana fa atraiza ny herinao amin'izany OMC anao zany fa hoentina hamono vahoaka ve zany re an'zava tsy afaka mifampiresaka ve nareo tsy zany ve dia davatsika n'io décentralisation mba ahafahanareo miaraka amin'ny vahoaka hoentinareo ao ka mifampiresaka ambony latabatra raha ilainy zany midina eny an-tsaha eny rehefa ilainy zany hoe aiza tokoa moa zany zavatra ifampiresahanareo zany tia ny hevitra ny fanjakana tia ny hevitra tondre tia ny hevitra reo dia ahoana no atao amin'izany eo ny fanjakana ny ba hoe fanjakana amin'ny tantana fa tsy fanjakana herim-pamoretana akory ny andaminy tepoko milaza fa hoe olombitsy ireo mitarika fanakorontanan'ireo zay moa no filazany ny andaminy ny ankilany kosa hoe tena na hofaty atao amin'ny taninay azy tsy hialy eto tsony mihitsy mora kely mijery an'izany fantatra ny eny fiarekerenandreo olonreo za moa fa niasa ela be tamin'ny faritra iny magnomboka fa tia kiloka alohan'ny kiloka ty ka hatrany Morombe tamin'ny andro mora be mijery an'izany misy mpamboly ao misy mpanjono ao misy olona mipetraka ao sinsisy zany ve ny adikevitra eto amin'ny firenetsika teo vitsy nareo na betsaka nareo fangara vitsy izy dia tsy manana no teneniny raha maro ve izy dia tsy manana no teneniny fiza milaza fa reo olona nampiteneniny rehetrarehetra miteny amin'ny vidéo reo dia tena manana marina samirery dia mitondra olona maro be tokoa anatin'ilay izy zay le lazaina hoe isika anie manana an'izay hoe marina mety malaelaela kely lay izy fa rehefa miresaka amin'ireo olona ataoko hoe hiara ombona atoko amintsikatsika dia tokony mametraka an'izay fotoana zay ne ilana an'ilay izy inona ary natao aveko nay mandeha nomboka tamin'ny 9 ka hatramin'ny 4 dimy taona be zao tsy misy tsy nitohizina intsony lay dinika raha manao efa nisy consultance tany nisy antirehetrarehetra misy manam-pahaizana nalefa tany miresaka milo misy anthropologue nalefa tany tamin'ny andro tamin'ny 20 satria zany ny asan'ireny olon'ireny mandanjalanja fa tsy hoe andeha ady varotra eto hoe vitsy betsaka sisisa vitsy izy ko tsy naveranao nivory dia nijerevanao fotsiny teo dia niaka teo hitany olona hoe aevanareo olona 50 ka zany nya zany lay fomba mampanao fitondram-panjakana le rehefa maiky zay mamaiky ao izy dia ampiasany OMC zay foana ka trainay nareo samborinay nareo asianay bombe lacrymogène dia hatramin'roviny tsy nahazo lalana amin'le fidinana amin'le fera ka tsy misaina le olona angatahana lalanako tsy mba mandanjalanja an'izany hoe alora reo olona aneo hevitra ny olona aneo rehefa miteny izy maneho hevitra izy amin'ny olona mpitondra vahoaka zany zay aminy dia efa hoe mba misy fanjakana mieno izahay fa tsy atosika ao andeha ho any amin'ny tsy ara-dalàna izy ianao ny manosika azy iantsony olona pomba aby izy aneho hevitra izy inona kay ny fahotany amin'izany kiony ao ny arenany kio
zay nietretiny arena ny fanjonona ny fambolena sy ny ahia hitany mba mijery koa na izy amin'ny eran'izao tontolo zao hoe ny ahia ny olona amin'ny resaka fivovan'ny toetrandro sy ny fampitehany ny toerana zay misy azy ity am'izay rano mety very ao sizy ahoana moa le olona ny tsy ahia am'izany anjaranao mandamina zany na roa taona zany na herintaona zany na enim-bolana zany alamina aloha le izy ny azy zany averiko foana zay alamina zay fitonam-panjakana tsy bozaka manahitra kory reo olondreo e tsy bainga tany sanatriny zany sanatriaviko fitenenana am'longoko bakatoliara ao fa olombelo avao reo ka manino ataonao an'izao fa lafa tsy manaiky hevitra anao de hoe hovonona ahy ianareo hogadrany ahy ianareo iny zao mpitarika efa nysambory ny andriamanitra fanapery kolonie fanapery dika inona de andeha ve zany andeha hatramin'rovina le bastila io oendrasana maramila mandrak'izay ve zany io fitrandrahana io raha zao ny fomba mampanao satria vo mainka manao letika am-po le olona hoe ay ve zany tsy fitovizana kevitra aminareo no isamborana olona am'zany isamborana mpanao gazety fa mandeha manao interview fihinanao atao mpanao gazety hipetraka anany anaty trano inao zao manao interview za tsy mitovy hevitra amin'ny fomba ataon'ny fanjakana tsy miteny any hoe atao sa tsy atao bastiliara fa ny fomba toko hoe amahandry zareo ny olana ny tena laviko mihitsy betsaka neny ny zavatra saika ho atao koa tamin'ny fotoananay ary zany fanarenana ny firenena fa rehefa hita hoe tsy ampifanolana ny firenentsika zany de naka fotoana mifandamina mipetraka eny ambodikily mantanyreo olo reo manao kory ratoy fa tsy andeha hoe satria ianao ne manana herim-panjakana de rahapiso anao tsy manana herim-panjakana de iny ataonao hilay avao zay ny manahirana ary ny olona tena tokony mitarika an'zany mame baiko an'zany de ny filoham-pirenena sy ny premier ministre satria reo ny ray aman-dreny amin'ny constitution reo ny ray aman-dreny reo fa tsy sanatriny zany ny fahefam-panjakana reny ny apresiana andavo ny piraitandrazana amitsika amina zavatra toy izao de ozy aho hoe inona moa ny tena mifantoka eto anatin'ny sain'ny olona am'izao fotoana zay mpanalinalina tantara de misy malagasy nivarotra ny tanindrazana tam'zany namadika ny tolona zay nataon'ireo malagasy mahery fo mba tsy anaika fomba noto fanjanahantany fanaovana kabraraka ny arenatsika ny eritreretiny fa ho anazy ty madagasikara ty de misy malagasy any namadika malagasy ka natonga ny reny fatolony reny inona moa ny arovany malagasy tam'zany ty tanindrazatsika ty de natolony ny tenany lasany ny lefa tanaty ala tany natanjaka ny maramila mpanjanahantany tam'zany napiasa malagasy napiasa reo hafa firenena tamitsika noetiny frantsay teto anapotika atsika zany tena pahitantara fa mba nisany mamaky fotsiny tokony tamberina zany atao saitsika am'izao fandrombana ny arem-pirenena zao ny arem-pirenena tsy maintsy hotrandrahana zay tokony hotrandrahana mamerina indray fa ao anatin'ny fandamina indrindrindrindra ny fampisehoana ary ny fanatanterahana fa ho tombotsoa maharitra ho an'ny firenena izy moa ny firenena le vahoaka firenena tsy bainga tany akory re olona zany ny tokony zavatra mampisokatra eto amin'ny firenentsika hoe raha manao zavatra tsika eto mba hialan'izao firenentsika zao anatin'ny fahantrana de tsy zao sary hita zao hoe alatra ry volamena mivoaka ry sokatra mivoaka ry pitehana ny ala dorana ny ala zany hoe mbola voazanaka akoloka foana ve zany tsika hatravora zany tsika mifanjanaka eto za de tsy manao an'izay tsony hoe ny any ivelany manao antsika zany fa reo manana fotom-pisainana noetiny zany ny tavela eto angana miverina eto ka mieritreritra fa zany ny fomba hoentina ampandrosan'ny tenany fa tsy Madagasikara tsy zany ny ampandrosan'ny Madagasikara zay amiko ny tokony réflexion lehibe eny ary ahoana ny zavatra ikatsahana sohombonana satria ifirenenao io olombelona io fa tsy hoe eto anao mety aminay io de amidinay ty nosy ty eny mety mitondra reny eo arenao aniza ho an'le olon-droanao to ve maty mahandro reo olonreo de zay ve mampafirenenanao zay ve nitoloman'reo olona malagasy lafony ainy tamin'ity tanindrazana ty zay ve nitolomany iferina am'zahatra ohatr' zao tsy vita mory zany fa toetsainy zany
toetsaina mpitondro zany rehefa mitondra ianao a de metratra zany re averiko ny firenena tompokoa olombelona ny ao olombelona miaraka am'reto zavaboary a men'andriamanitra atsika tamin'ity nosy ity rehefa mikady zavatra ianao zany anao zavatra ianao ho tombotsoan'reo olombelona ao anatin'ireo ho tombotsoan'zay maro anisa sy ny tsy maro anisa ao anatin'ireo satria reo ny atao hoe vahoaka malagasy fa tsy atsotokotokonao hoe zay miaraka aminao ny mamenao tombotsoanao a fa zay tsy miaraka aminao a de any izy any a fa tsy maninona izy a na mitsindroka zortirary izy any zany amiko ny fifoaza tsaina hoe makany am'zany tsika zao a satria mitombo be ny fahantrano mitombo be ny elanelana misy ao anatin'ny olona mpanan-karena eto amin'ny firenena vitsy anisa sy ireo olona maro be zay milona ao anatin'ny fahantrano tanteraka akoatra ny fampitehan'ny toetsaitsika ny sotoavitsika inona daholo ny mahatonga zany rehetra zany vetivety eo mahatsapa ve ny olona fa misy miangatra eto amin'ity firenena ity marina maninona tsy aken'ny olona tsony ny didy avoakan'ny tribunal satria etretin'ny olona fa manao zavatra manahirana eto amin'ny fitsarana ary zany anisy zavatra lehibe nanapitehan'ny mpanjanahantany an'ity firenena ity misy olona karazan'olona hafa ato arovana foana de ato avelao izy ao l'indigène avelao izy ao e fa tsika le elite e tsika n'le mpanan-karena e tsika afaka miaraka amin'ny vazaha e de zany mety fa tsika zany ny tokony isy eo fa tsy hoe ampo hoe reo zao ampo zany fa raha ampo andeha ho any amin'ny zavatra filoatra zany a alao mba hoko zay le fanontahana ny vahoaka e